Entina aminao ao anatin'ity fanedidina manaraka ity kosa ny tantarany tovovavy malagasy roa izay manana ny lazany eo amin'ny sehatry ny filatroana andray anjara amin'ny hetsika lehibe Festival de Cannes moa izy ireto. Fanedidina izay tanteriny Tahina Rarson sy Rodin Ratsimbazavy. Mandalo eto Madagasikara ilaingo Papa Giorgio misy ary Eralson pilatro malagasy mitondra avy ny anarany Madagasikara any ivelany. Taona vitsivitsy izy ireo izay no nilatro tamin'ny hetsika zavakanto iraisam-pirenena. Fashion Week sy ny Daisy Fashion na koa ny Tropical Fashion Party ny avy lenta hatrany izany ko dia fantatro zao fa dia handray anjara amin'ny hetsika Festival de Cannes ihany koa ilaingo. Ny sarimetsika moa ny tena mampalaza any Cannes fa avotra amin'izany ihany koa ireo fiantsaikan'ny olo-malaza. Mon prochain projet, ça sera donc à Cannes où je vais donc défiler avec les plus grands créateurs de France le 20 mai et donc c'est le festival de Cannes. Et donc j'ai vraiment hâte d'y faire parce que ce sera avec les plus grands créateurs de France. Manarotra izany lazan'izy ireo any ivelany izany reto pilatro mahalaza ireto mba ampahafantarana any Madagasikara. Tsy manadino ny tanindrazana izy ireo amin'izao fandalovany izao fa manao ihany koa ny hetsika asasoa samihafa ho an'ireo mpiray tanindrazana aminy isan'izany ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Ny projet eto Madagasikara zany amin'izao dia ao anatin'ny fanabeazana ny tanora sy ny olon-dehibe. Ny ao anatin'izany dia komite misy Madagasikara dia mieduquer ny olon-dehibe hoe tsara kokoa mandefa ny ankizy mandeha mianatra noho ny asa ho andry zareo. Dia ao anatin'izany koa misy projet ho amin'ny centre de santé hoe anamboatra centre de santé ny komite misy Madagasikara dia efa eo andala mpanatotosaina an'izany izay amin'izao fotoana izao. Avy amin'ny alalan'ny hetsika misy Madagasikara Frantsa moa ireo tovovavy malagasy ireto no nivoaka. Fifaninan'ny iray tsy natao ho an'ny hatsaratare sy bika fotsiny ihany fa kosa entina ampahafantarana ny maha-malagasy any ivelany. Ho hitanao eo amin'ny fandarana mahenika amin'ny azabotsy ho avy izao moa ny fanadihadiana mahakasika ny tontolon'ny filatroana izay. Dia iny fanedidina mahafinaritra iny ary no manakatona indray ny fotoanan'ny fampalalam-boantsika ry mpijery hajaina tamin'ity takariva ity isaorana anao tany tokantrano tany naritra hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandravitafaroa amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.